ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fanomeraba tsika riavako malala tratrety alarobia fa 12 ny volana Mey ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny bokyny Deutéronomie. Deutéronomie toko 430. Deutéronomie toko 430 ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 12. Deutéronomie toko 430 andininy 15 ka hatramin'ny andininy 12. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy mpanompon'i Jehova dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehova. Ary naleviny tao Andohasa tao amin'ny tany Moaba, tandrifiny Bet-peory izy ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandrak'androany. Efa 20 taona Mosesy vao maty ary tsy pahina ny masony, tsy niena ny heriny, ary ny zanak'Israely nisaonan'i Mosesy 30 andro tao Arbota Moaba, dia tapitra ny andro fitomanina ny saonana an'i Mosesy. Ary Josoa zanaky Nona dia feno ny fanahy-pahendrena fa efa nametrahan'i Mosesy tanana izy, dia neno azy ny zanak'Israely ka nanao arak'izay nandadin'i Jehova ny Mosesy. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy, izay fantatry Jehova mifanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nandrahan'i Jehova azy mba ataony tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny taniny rehetra, ary tamin'ny eri-tanana rehetra sy ny fampatahorana lehibe rehetra izay nasehon'i Mosesy teo imason'ny Israely rehetra. Ray masona manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity tokatra am-piaratanantsika ity no mamarana ny bokiny ataontsika hoe Pentatioka. Toko 430 mifarana eo zany ny ataontsika hoe Pentatioka. Ny bokin'i Josoa moa dia efa tsy ao anatiny antsoina hoe Pentateuka intsony fa efa ao anatiny antsoina indray hoe Exatioka na Exateuka. Ity toko farany ity zany dia toko 430 zany dia maneho ny fifarana ny asan'i Mosesy. Hoy ny bokin'i Josoa toko 430 teto hoe teo maty Mosesy ary melon'ny afatesan'i Mosesy dia namindra ny raha rehetra tamin'ny Josoa izy. Tany amin'ny faritra ataontsika hoe Moabita, tany amin'ny faritra Moaba zany, tany Bet-peora no nandevenana ny Mosesy. Misy lovatsofina maro mikasika ny fiafaran'ny fiainan'i Mosesy, na izay voalazan'ny Baiboly na koa izay voalazan'ny tantaran'ny lovatsofina maro hatramin'ireo lovatsofina arabo aza, ny fivavahana musulman koa, ny Koranina koa dia miresaka momba ny fiafaran'ny Mosesy, ny fivavahana maro dia misy koa miresaka momba ny Mosesy. Misy any milaza fa Mosesy dia tsy maty tamin'io tantarain'ny bokin'ny Baiboly io, fa mbola tonga tany Kasimira. Misy lovatsofina maro any ary dia manana taranaka any Mosesy. Mandrakitiny androany dia mbola misy olona manao hoe avy amin'ny ireto dia taranaka Mosesy sy ny hafa rehetra. Fa izay azontsika dia ny tenin'ny Baiboly hoe maty tany amin'ny tany Moaba i Mosesy araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny tenin'i Jehova. Nalevina any izy ary tsisy nahita ny fasany mandrakity ny androany. Misy olona mbola nikaroka ny fasan'i Mosesy, misy ara montena dia hita mihitsy ny fasan'i Mosesy sy ny hafa rehetra. Ijanontsika amin'izay lazain'ny Pentatioka, satria voalazan'ny Pentatioka fa maty Mosesy. Ary dia maty tany Moaba izy ary voalazatsika teo. Izay ampahaizana antsika rehefa kamarady dia ny hoe inona moa no ataontsika fiafaran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Mosesy. Tsy misy mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Mosesy hoy ny 10 fa izy rery ihany no nahita ataontsika hoe
nanaovan'andriamanitra fahagagana ary izy moa zany ambokiny exodosy nahita ny von'andriamanitra nahita n'andriamanitra mifanatrika andresan'andriamanitra mifanatrika tsy misy tahaka ny mosesy fa izao revako malala anankiray mizay mampiavaka ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra dia ny fanofanany na ny fanomanany zay mandimby azy fanomanofana taranaka manofana mpandimby mosesy a dia nasain'andriamanitra nanofana nanomana zay andimby azy tsy mora kory ny mandimby any mosesy na ny andimby any mosesy zay voavolavolana lafin-javatra maro mosesy mizara telo ny fiainany mosesy tapany voalohany dia mosesy tany Egypta ny 7 taona voalohany tany Egypta mosesy izay ny ainany ny civilisation egyptianina ny farany tsaina ny anarany momba ny fandrosoana civilisation egyptianina ny anarany tsoina hoe fanjakana ny eta de ny anarany tany Egypta momba ny politika raziana azozahoana zo azy ny science de ny anarany tany Egypta ny 7 taona faharoa kosa dia tany anefitra izy ny andriondry ny jetrorafozany fiaina faharoa ny 7 taona faharoa ary ny 7 taona fahatelo kosa de ny tondranany zanak'Israely nivoaka ny Egypta mandrapatonga eo amin'ny toerana zay voalazany Deutéronomie toko fa 4:30 ity dia tsy lalana tsotra kory ny lalana mosesy fa lalana ny fankaron-javatra maro isan-karazany ny zavatsarotra ny zava-manahirana ny famirapiratana ny enatra zandretrany dia nandalo tao amin'ny fiainan'ny mosesy zay nanefy azy ary indrindra ny antson'andriamanitra azy ny findresahany tamin'andriamanitra zandretrany dia tsy mora tamin'ny fiainan'ny mosesy kanefa ny fiainan'ny olombelona manapetra 20 taona dia tsy maintsy ho nanomana izay andimby an'ny mosesy andriamanitra satria ny fiainan'ny olombelona manapetra 20 taona hoy ny filazany boky Deutéronomie azy ary na de 20 taona izy de mbola tao anatin'ny tanjaka tao anatin'ny heri-tsipahana ny masony na ajolo tsara izy fiainan'ny mpanompon'andriamanitra de tahaka zany andriamanitra no miantso azy mody raha izay no azo lazaina am'ty bokin'ny Exodosy ity dia revaka manaratsika hijery ny fomba nanomana ny mosesy satria mibokiny toko 4:30 ary Josoa zanakinona de feno ny fanahy pahendrena fa efa nametrahany mosesy tanana izy de niaino ny zanak'Israely ka nanao alak'izay nandiny mosesy nandiny Jehova any mosesy izy zany hoe isan'ny adidy amanandraikitra ny mpanompon'andriamanitra de afaka malala ny manofana ny mitaiza taranaka mandimby tsy hoe finaritra amin'ny fiainana andavanandro zay mety hitain'andriamanitra atsika ihany isika tsy hoe satria nomen'andriamanitra fitaim-pahasoavana isika de faly amin'ny isan'androtsika fa manana adidy mihitsy ny mpanompon'andriamanitra manofana na manomana ny taranaka tsy lay zanaka nateraka ihany io satria tsy zanaka nateraka mosesy mihitsy Josoa fa lay taranaka amin'ny ankapobeny mihitsy ny firenena manomana taranaka ry avako malala no afa mandroso afa miatrika ny sarotra ary ny firenena mieritreritra taranaka dia firenena zay azo antoka ny hoaviny eto de ampianarin'ny mosesy tsika ampianarin'ny boky Deutéronomie tsika eritreritra zany antsoina hoe taranaka zany eritreritra fanofanana sy fanomanana taranaka raha mantsy everitsika fa mandeha faly fotsiny ihany tsika miaina amin'ny ankehitriny fa tsy meritreritra mihitsy ny hoe hoavy na noavy ny taranaka na noavitsika ao anatin'ny taranaka matoa reo firenena maro fantatra teo amin'ny tantara natanjaka teo amin'ny tantara ary nanana zay anaizy azy de izao nanao zava-dehibe ny taranaka sy ny fanabeazana na ny fitaizana ny taranaka nanomboka tamin'ireo firenena egyptiana zay fatatsika io nanao zava-dehibe ny fanabeazana sy ny fanolokorona ny taranaka izy namakivaky tamin'ireo civilisation ireo grika ny makedoniana ny persiana ary na ny firenena zay enantsika ankehitriny aza dia am'izao andronatsika izao dia
nanao zava-dehibe ny taranaka, ny taiza sy nan'olokolo ny taranaka. Raha ohatra ka mijery sika ny ataontsika hoe eto Madagasikara dia afaka mieritreritra ve isika hoe tena manao zava-dehibe ny taranaka handimby antsika? Tena mieritreritra taranaka tokoa ve isika? Raha ohatra ka jerentsika ataovy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana, firy isan-jato ny teti-bolam-panjakana no mamolavola taranaka? Firy isan-jato ny vola mivoaka sy mivola miditra amin'ny fanjakana no atokantsika ho amin'ny taranaka, fikarakarana, fampianarana, fanabeazana sy ny hafa rehetra. Ary raha ohatra ka fanabeazana ataontsika isam-pianakaviana, firy isan-jato ny vola miditra amintsika ao anatin'ny tokantrano no atokantsika ho an'ny taranaka, ho amin'ny fanabeazana sy ny fanolokoloana azy? Firy? Zany rehetrany dia fanontaniana zay tsy maintsy hovalintsika rehefa ko malala hoe inona ny anjara toeran'ny fanolokoloana taranaka sy fanabeazana taranaka eo amin'ny fiainantsika isa-tokantrano na isam-pirenena, ataovy koa hoe ao anatin'ny fiangonana. Marina loatra fa ny fitohinan'ny filazantsara dia efa fibanjinana sady taranaka, efa ao anatin'ny fanolokoloana taranaka, fa firy isan-jato ny ataontsika hoe teti-bolan'ny fiangonana koa no mitodika amin'ny atao hoe taranaka, fampianarana. Raha mijery isika ao anatin'ny teti-bolan'ny FJKM ohatra, na ny fandaharan'ny FJKM ohatra, raha vola fotsiny resahana, fa marina aloha fa tsy vola ihany akory no fitaovana, fa ataovy ny fotoana, ataovy ny andraikitra. Firy isan-jato ny fitaovana, ny teti-bola, ny fotoanantsika ao anatin'ny FJKM no atokantsika ho amin'ny fanabeazana na amin'ny fampianarana na ny fanolokoloana taranaka. Zany rehetrany dia fanontaniana tsy maintsy hovaliana raha ohatra ka mandala itony soratra masina itony isika, indrindra itony bokin'ny Deutéronomie itony manao hoe matoa tafita ny Jordanina indray ny zanak'Israely namakivaky ny tantara dia satria nanao zava-dehibe ny taranaka izy. Raha toa ka mijery sika dia fantatsika fa isan'ny ambanin-javatra ao anatin'ny firenena ny fijerena ny taranaka, ny fampianarana, ny vola tokantsika na ny fitaovana tokantsika ho an'ny taranaka dia zary faralahana asa mihitsy eo amin'ny fiainan'ny ataontsika hoe firenena. Aleontsika manana taingina mahita fiarakodia mamirapiratra, mahita ataontsika hoe fotodrafitrasa mamirapiratra ivelan'ny fampianana, ivelan'ny sekoly. Raha mijery ny sekoly isika dia saika trano simba, trano rava na ny universitaire dia hitatsika fa miasimba tsy zarizary ny université zay mety ho hitatsika aty amin'ny tany tahaka ny Madagasikara, hitarafana fa tsy tena ataontsika zava-dehibe ny taranaka. Sanatria tsy manome tsiny na iza itsika fa te hitaona fotsiny hoe inona moa ny vinantsika, mitodika amin'ny hoavy isika sa mitodika amin'ny ankehitriny ihany. Eto ary avako malala dia mampieritreritra antsika mihitsy ny bokin'ny Joshua, ny bokin'ny Deutéronomie eto amin'ny tantaran'ny fiafaran'ny Mosesy, hoe ny fiainantsika nge tsy maintsy hifarany. 20 taona Mosesy eto, fa itsika mety ho latsaky izany mihitsy, 70 ka hatramin'ny 80 ny bokin'ny Salamo. Dia manahoana ny taranaka? Anahoana ny tohin'ny tantara? Iza no nohin'ny tantara? Ary raha tohizan'ny taranakitsika ilay tantara dia tohizan'ny makaiza, hoentin'ny makaiza. Azany dia fanontaniana hotsika hoe tsy maintsy hovalian'ny mpino ndry avako malala. Ny mpino eto dia ampianarin'ny soratra masina eritreritra taranaka. Zay ny voalohany. Fa ahoana ary avako malala no nataon'ny Mosesy? Mba raha tarafina ny fifandraisan'ny Mosesy sy Joshua dia ahoana ny fomba mety azo lava ny azo amakafakana an'izany? Fa ndeha hijery lohahevitra telo na efatra, tsika na zanak'hevitra telo na efatra momba ny hoe fomba fanofanana mpandimby, fomba fanofanana taranaka. Dia hitatsika amin'ny bokin'ny Joshua fa izao aloha ny voalohany indrindra ny any amin'ny Exodus toko fa 7:10 dia hitatsika fa nyendrika ny dingana voalohany zay nahafantarana ny Joshua dia na ny feny Mosesy azy dia nampandaloviny zavatsarotra. Isan'ny ataontsika hoe
fanabeazana taranaka rehefa koa malala ny fitezana azy miatrika ny zavatsarotra. Indraindray tsika ray aman-dreny rehefa manabe taranaka na mitaizany zanatsika dia arovantsika tsy hiatrika zavatsarotra mihitsy ny zanatsika. Marina loatra fa itsika satria itsika avy nandalo zavatsarotra atao amin'ny fiainana de soroatsika mihitsy ny zaza ny antaranaka tsy hiatrika zavatsarotra. Ny fisedrana rehefa koa malala dia isan'ny mitaiza. Zany akory tsy milaza manao hoe avelao izy hiatrika ny sarotra rery. Fa tokony hokentsika fa misy lafin-javatra tena lalovan'ny taranaka ho zavatsarotra lalovan'ny taranaka mihitsy ka manefy azy. Itsika rehetra izay ataontsika hoe anelanela ny taona 80 taona ka hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 80 taona de nandalo zavatsarotra maro teo anivon'ny firenena. Nandalo tsy fisitsa, nandalo firaharam-bary, filahala-menaka, nandalo tsy nanany kahie nentina nianatra raha taloha ny laharana, mety tsy nanana kahie tena izy ary tsika fa nisy fotoanandro ambalazona taratasina kambakambana nataotsika. Nisy nandalo tsy fahampiana be deaibe isika. Teo amin'ny fampianarana boky tsotra, teo amin'ny fitafiana de saika fitafiana tsotra tsy maro ny soloana tahak'izay enan'ny ankizy ankehitriny, tsy maro ny safidianana na fitafiana io na fitaovam-pianarana io, tsy nahitan'izany sika tany amin'ny taona 70, 80, 90 talohan'ny taona 90 fa nandalo zavatsarotra. Saingy itsika rehetra kosa de miara-miaiky fa nanefy antsika ireny. Nanefy antsika ka nahatonga antsika nahay nitantana, nahatonga antsika nahafantatra ny hevitry ny fianarana sy ny sisa rehetra. Fa itsika ankehitriny vanim-potoana ankehitriny indrindra ny tandrefana amin'izao andro ankehitriny zao dia manadino izay hoe ilaina nge ny fanefenany ankizy handalo zavatsarotra. Na ny marimarina kokoa raha mandalo zavatsarotra izy aza dia songolona mandrakariva ka ianao daholo ny mamany olana rehetra. Fa avelao izy zaro hiatrika olana izy, zaro hiatrika zavatra sarotra arak'izay zakany izy. Ny Exode toko fa 7:10 dia ahitantsika any Josoa izay niaraka tamin'ny Mosesy ka niady tamin'ny Amalekita. Tsy nariany Mosesy akory Josoa, fa teo ankilany foana Josoa ary tazany, hitany fa Josoa kosa niady tamin'ny Amalekita. Ary Mosesy tena natrika an'izany rehetra zany. Ho tsika manao hoe rehefa miatrika zavatsarotra ny zanakao, avelao izy hiatrika fa ianao akaiky eo ihany. Zay mahatonga an'ireny ataontsika hoe fikambanana maro reny, ohatra ny skotisma, ny fikambanana tanora, ny sekoly alahady, reny rehetreny dia ahitanao sedra isan-karazany, ara-pitaovana, ara-panahy, fa ny zava-dehibe de izao zaro ny zanakao hiatrika olana. Ampanaovy raharaha izy, omeo andraikitra izy, tezao izy aza tezaina ho tolora-potsiny izy, na ny sakafo hohaniny, na ny fikarakarana ny tenany, na ny fikarakarana ny fitaovam-pianarany, zaro izy hikarakara tena, zaro izy hiatrika andray an-tanana mihitsy ny fiainany, ary zaro ovaolana amin'ny hafa. Josoa ange raha nasain'ny Mosesy niatrika niady, tsy niatrika niady ho an'ny tenany, fa niatrika niady ho an'ny hafa. Zaro andray andraikitra izy, zaro hiatrika adidy arakarak'izay sokajy taonany izy, na de 5 taonany izy de zaro andray andraikitra ho an'ny tenany, zaro olona ilain'ny hafa, zaro olona ilain'ny fiarahamonina, azo atao hoe olona ilain'ny tenany ihany. Indraindray misy tanora efa 70 taona, 80 taona, 20 taona fa tsy mahatsiaro kory hoe ilain'ny hafa izy, tsy mahatsiaro hoe vaolan'ny hafa io dia tsy le toetrany ihany fa tompony andraikitra amin'izany mihitsy itsika ray aman-dreny, tompony andraikitra mihitsy isika mpampianatra. Zarintsika ho an'ny tenany ihany ve lay zaza ilay tanora, sa mba zarintsika olona ilain'ny fiarahamonina any izy ka tsy mihatsiaro tena mihitsy ho ilain'ny hafa. Anareo tsika somary menamenatr'olona ihany ndraindray rehefa eny afovoan'ny olona eny le zanakitsika na lay tanoratsika, fa tsy mahatsiaro andraikitra rehefa eny ampovoan'ny olona de tsy mahay manira tena satria tsy nizarintsika olona ilain'ny fiarahamonina na olona ilain'ny hafa. Zarintsika olona ilain'ny tenany ihany izy, fa tsy ilain'ny manjary tsisy heviny nge ny fiainany raha ilain'ny tenany ihany izy, fa tokony ho ilain'ny hafa ihany keo izy.
tsika hoe zaro hiatrika adidy hiatrika zavatsarotra zaro hiatrika tsy fahombiazana koa aza de zarina ho zatra fahombiazana tsara no mamiratra fa rehefa zaronao mahomby izy dia tsy mahazaka tsy fahombiazana tsy mahazaka fangiry firina tsy mahazaka zavatsarotra fa tezao izy fa ny fiainana mety misy tsy fahombiazana tsy voatery aomby foana ianao tsy voatery amin'ny fianarana ihany zany fa na amin'ny asa io na amin'ny fifandraisana amin'ny namana io na amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona io mety ahitanao zavatsarotra mety ahitanao tsy fahombiazana tsy maninona kory zany omeo sehatra izy tsy ahombiazany mihitsy ekeo ny tsy fahombiazana ekeo fa ny fiainana dia ifangaroana fahombiazana sy tsy fahombiazana ifangaroana fitiavana sy fakahalana ny fiarahamonina zarina n'izany toetsay zany ny ankizy mba anana toetsainy mpiady mahery anana toetsaina zatra miatrika ny mafitahaka andry davida rehetra ho tahaka andry josoa fa ny faharoa lehibe zay nanefen'ny mosesy any josoa ry avako malala dia lay fanomanana ara-panahy ny bokyny Exodus toko fa 4 andininy 7 de tsarotsika tsara fa Mosesy de niakatra tany an-tendrombohitra ary Josoa de nety niakatra tany an-tendrombohitra naka ny didy folo na nandray ny didy folo fa volombelony ny akarana ny anomezan'Andriamanitra ny didy folo any Mosesy marina fa tsy akaiky teo koa Josoa fa niakatra tany an-tendrombohitra Josoa sy ireo olona Josoa zany ny tanora indrindra ireo olona be lehibe raka taminy zokiolona dia i Josoa niaraka tamin'ny Mosesy ary ny toko 7 dia nahita mihitsy niara-nidina tamin'ny Mosesy Josoa zay le fanomanana ara-panahy noentin'ny Mosesy niaona tamin'Andriamanitra niaraka tamin'ny teny akila ny ara-panahy zany Josoa tsy lay fanofanana ataontsika hoe akademika na ara-tsaina ihany na ara-moraly na nanana herim-po sy fanomanana sy herin-tsaina ihany nampianaran'ny Josoa nampianaran'ny Mosesy any Josoa fa nentin'ny Mosesy koa izy no manana ara-panahy afaka malala taranaka tsy biazina ho ara-tsaina ihany na olona mahery fo tsy zay ihany fa taranaka ho manana ara-panahy koa io moa no ataontsika hoe nitandrefana nge mirehareha amin'ny famirapiratany tena mirehareha amin'ny famirapiratany ny taonjato fa 7 ny taonjato fa 8 mirehareha amin'izany nitandrefana fa ny tsy tokony adinono ny tandrefana de ny fanabeazana tandrefana nge talohan'ny taonjato fa 20 de tsy nampisaraka ny saina sy ny fanahy mihitsy zay tsy tokony adinono ny tandrefana hoe ny fanabeazana tandrefana io civilisation ataontsika hoe judéo-chrétienne io izay niaina ny tandrefana ary n'olo vatsika dia fanabeazana tsy nampisaraka ny saina sy ny fanahy fa ny fanabeazana tandrefana ny taonjato fa 120 de efa fanabeazana nampisaraka ny saina sy ny fanahy vokatry ny raha any Europe tsika dia indrindra ny France dia efa mazava lay ataontsika hoe loi de séparation de l'église et de l'état zany hoe lalàna mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ka mihevitra fa ny fanabeazana dia tena raharahan'ny saina raharahan'ny maha-olombelona tsotra fotsiny zao zato taona teoriny tsika izao zany zao orinany voahany zany lalàna tamin'ny 5 zany desambra 5 dia zato taona teoriny tsika zany zao na atao vero zato taona mahery kely 10 taona noany dia efa afaka manao tombany sika taranaka manahoana no entiny zany fanabeazana mampisaraka ny saina sy ny fanahy zany ka tsy beazina ra-panahy tsony ny taranaka atao ve any Frantsa satria Frantsa nakaiky atsika fa tsy Frantsa ihany io fa mitoerana maro samihafa de ahitanao fa malemy lay taranaka marefy lay taranaka efa tsy manana laherim-panahy ny taranaka tamin'ny taonjato fa 5 itsony taranaka mora mihinana amboliny taranaka tsy de manana azon-damosina de manahoana loatra sanatria tsy hoe mana ratsy loatra fa hitanao le fahasamihafana lay hoe taranaka tsy beazina ra-panahy tsony fa taranaka beazina ra-tsaina totofana fahalalana sy fahazavan-tsaina fa tsy maro toerana ra-panahy dia io ahitsiny bokyny Josoa bokyny hitatsika amin'ny bokyny Deutéronomie io fa izao ny anananao mpandimby sy taranaka vanina de zao
tsy hoe beazina ra anana heritsaina sy herim-batana sy fahavona hiatrika ny sarotra ihany izy fa zava-dehibe koa ny ananany herim-panahy zava-dehibe ny ananany herim-panahy zava-dehibe ny ananany fifandraisana amin'andriamanitra herim-pinoana tsisy heviny angeny teny hoe mino e fomba fiteny andavanandro le fiteny hoe mino anizy ary fa ny teny hoe mino de tokony hoe tsy hoe mino ny tenanao na mino ny heritsainao fa ny finoana tokony hifahatra amin'andriamanitra noho zany de zao zava-dehibe ny anabeazantsika ny tanàna ka anana finoana n'andriamanitra finoana ny fahatokina n'andriamanitra zay ny fanalahidy faharoa ny fompiasana amin'ny tanàna ka rehavako malala alotsika eto Madagasikara mirona makany am'izany lalandiso zany ko mihevitra fa tsy ilaina ny fanahy fanaovana hoe ampy ve ny fanaovana fotodrafitrasa tsara ampy ve ny fazanana fandaharam-pianarana tsara tsy rehavako malala mahaolona nge tsy saina ihany mahaolona nge tsy vatana ihany fa ny mahaolona koa de fanahy fatatsika mihitsy zany zotra masiny de manazava an'zany ny tolo malagasy de mahatakatra an'zany fa zava-dehibe ny fanahy noho zany de zay ny mahatonga Moseseo izay nitaiza any Josoa tamin'ny nitondra ny Josoa nanakaiky an'Andriamanitra nitondra ny Josoa nahafantatra napahita zay hitany Mosesy mihitsy ary arak'izay azo natao zay ny mahatonga ny fiangonana nge rehavako malala mampanaovy vady atsika ray aman-dreny rehefa atao batisa ny zaza hoe izahay dia manaiky ampianatra ny zanakay ho sekoly alahady io isan'ny sekoly alahady tsy misy sampana mihitsy ao anatin'ny fanekena ataon'ny ray aman-dreny ny batisa afa-tsy ny sampana sekoly alahady tsy misy ray aman-dreny manao hoe zahay de manaiky ampitra ny zanakay ho estekena ho dorikasy fa ny an'ny sampana ekeny ndray anaovan'ny ray aman-dreny voady ho tsy maintsy ataony ampidirany anjanany de ny sampana sekoly alahady dia ny faharoa izy fa manao hoe ary ezaka izay itaiza azy aprisika azy toka-pandraifana saminy tompo rehavako malala zava-dehibe zay hoe fitezana ara-panahy zay mahavita mandany vola be dehibe ny olona amin'ny fikarakarana ny nofo tsy maninona kory zany fifidianan'akandro tsara fifidianana sakafo mety omenao azy tola zay sakafo rehetra ilaina tsy mampaninona to zany rehetra zany mitady sekoly farak'izay lafo vidy tsy mampaninona zany tokony ataonao zany fandraindray hamaivan'ny olona ny lafiny ara-panahy ary rehefa aveo izy mijery ny mpandova azy ny taranany ho tsy araka ny tokony ho izy mivily lalana dia tsy araka satria tsy vitanao le lafiny ara-panahy tsy vitanao le lafiny ara-panahy no hamaivaninao le lafiny ara-panahy dia mivily lalana izy na de nampianarinao tamin'ny sekoly ambony azy na de nomenao akanjo sy fitafiana arak'izay tokony ho izy ary de mivily lalana ihany izy satria tsy ampy ny ara-panahy fa ny fahatelo rehavako malala izay nanamarika ny fanabeazan'ny Mosesy dia ilay fahatokisana na lay fitokisana atao amin'ny teny frantsay le confiance napetraka tamin'ny Josoa hitatsika fa hitatsika amin'ny Exode toko fahatelo amby telopolo izay hoe io fa i Mosesy any dia nitondra ny Josoa teo anatrehan'ny olona rehetra nametra tanana ny Josoa teo anatrehan'ny olona rehetra napetraky Mosesy tsara hoe ity olona ity mpandimby aty de itokisako raha mijery ny olana aty Afrika tsika rehavako malala de sarotra mihitsy zany mitady mpandimby zany ny antony de zao satria isika mihitsy ny tsy manaiky timbiasana isika mihitsy no tsy resy lahatra fa Andriamanitra no mameny olona andimby atsika ary adiditsika kosa ny taiza sy manofana izay olona andimby atsika ary dia manahirana aty Afrika indrindra amin'ireo ataontsika hoe tany takatsika eto Madagasikara de mieritreritra hoe antsika dia tsy manomana mpandimby any ka rehefa tonga lay fotoana ialana tahaka izay mitranga tany Mosesy tany Moaba de zao lasa misy bangana elanelany ary rehefa tsy manomana dia korotana lava zay nge ny olany naharava ny firenena ataontsika hoe fanjakana avaratra nisy fanjakana roa nge ny zanak'Israely ny zara roa fanjakana atsimo sy ny fanjakana avaratra ny fanjakana avaratra dia nisy ny fanjakana folo voalohany
ny fanjakana atsimo kosa de nisy ny fanjakany benjamina sy joda ny folo hafa de nisy nyreo efraima ry manase ry dana sy ny sisa rehetra fa ny olona tany amin'ny fanjakana atsimo ange de zao hoe lay fifandibiasana ataty amin'ny fanjakana atsimo azafady ny olona tany fanjakana avara te zay taty amin'ny fanjakana atsimo de ny taranaka davida daholo no mandimby de fa nomanina zany lay mpandimby nomanina lay taranaka fa tany amin'ny fanjakana avaratra tsy nisy an'zany zay matanjaka de lasa misy crise de succession mandrakariva lasa misy olam-pifandibiasana mandrakariva de zay matanjaka izay mahay miresaka izay mahay manohatra izay manakina zany no nitondra tany amin'ny fanjakana avaratra de nefa raha tamin'ny ady an-trano hoy tsika manao hoe tena ilaina mihitsy ny fitezana ny fanomanana ny fampianarana ary eto de zao zava-dehibe ry havako amin'ny lafiny fahatelo ny anananao fitokisana ny taranaka sy ny zanaka nandray tsika manofana an'le zanatsika reny nandray tsika mampianatra azy reny tsy atao hoe indraindray mofa andavanandro tsika zany saingy zao tsy ananatsika fitokisan'izy reny isalasala atsika nandray iveritsika fa ny tsika ihany ny tsara satria i Mosesy de nahitan'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra Mosesy de nifanina tany Egipta Mosesy de nifanina tany Enefitra dia mety maka amin'ny toeran'ny Mosesy tsika hoe raha izany de tsy adimby mihitsy reto zanako reto tsy ry havako malala tsia mila mahatoky ny taranaka tsikisika ataovy daholo zay tokony atao amin'ny fanabeazana azy ampianaro izy te feo izy hiatrika zavatsarotra te feo izy hiatrika zavatra ara-tsaina isan-karazany sedrao izy avelao te zao ara-panahy te zao ara-tsaina te zao ahafantatra ny fianakaviana sy ny fiarahamonina sy ny maha izy azy rehefa vitanao zay rehetra zay de zao itokiso izy betsaka ataotsika hoe betsaka ny olona tsy mahatoky anjanany akory betsaka ny olona tsy mahatoky ny taranany akory ary rehefa ny olona ny tsy itokisanao de tsy mahavita na inona izy raha vantany vao misalasala ianao anao inona koa mivitan'io zanako io izy ara-tseretiziko izy ara ohatr'zao de menjera am'izay tokoa io de azagaga fa zay tokoa ny lalana leny fa rehefa metrahanao fitokisana izy hoe nao anaka tiana ianao de ianteherana ianao no avitsika ianao no avy ny firenena ianareo tanora ianareo no avy ny firenena ekeo fa mety ho nahita fahalalana sy zavatra mamilatra lavitra tahaka ny Mosesy isika fa samy manana ny fotoan'androny fa te feo izy raha ohatra ka nanao kitotoa ianao tamina nefy azy tamin'ny taiza azy de rariny raha tsy mahatoky ianao fa raha ohatra kosa ka efa nataonao ny tokony atao rehetra efa nataonao tamin'ny zavatra rehetra de zao tamin'ny fanabeazana azy de ametrao fitokisana izy nandray tsika ray aman-dreny miselotselona mandrakariva tsy mety mamea andraikitra ny ankizy tsy mety mamea andraikitra ny tanora tsy mety mamea andraikitra azy reny ny ambetentsika de zao tsy mahay nininindreo tsy mahavita inininindreo inona no atenena am'ireo tsony ka iza monina tonga an'izany itsika ray aman-dreny ihany ny tsy nitaiza itsika ihany mahatonga azo ratsy taiza tahaka zany itsika ihany tsy nahavita rehefa mitentsika amin'ny raha tsy mahay nininindreo ratsy taiza ireo dia aza lay ankizy ny tsoina zany lay taranaka fa itsika mihitsy ny tokony hanonko tena sy hikapoka ny tena atsika hoe tompo tsy nanao zay tokony nataonay zahay matoto izao ny taranaka matoto izao ny firenena tsy mahalala fomba ny ankizy tsy mahay misaotra ny ankizy tsy mahay mandray andraikitra ny ankizy de miara-miondrika eo anatren'Andriamanitsika hoe tompo tena nisy zavatra tsy vitanay nisy zavatra tsy efanay tsy ny ankizy no ataotsika matikapoka fa itsika koa tokony mikapoka ny tenantsika manao hoe tosao de mba nisy zavatra tsy vitanay nahoana moa no taranaka no metsiny mandrakariva fa tsy itsika zoky ray aman-dreny tsy za tsy ianao miara-manao tokony nisy zavatra tsy vita kosa rehefa koa malala zava-dehibe ara ny ananatsika fahatokisana confiance amin'ny zanakitsika zarina an'izay izy aza pepona lava izy rehefa pepontsika lava izy tezeratsika lava izy de lasa taranaka mora resy rehefa ny taranaka no disotsika lava kiantsika lava aratsitsika lava de zao vao maika izy miemotra ary dia manjary mora resy izy fa rehefa hitokisanao izy de mandroso ary farany de zao rehefa koa malala la ianarana mafinaritra be fa ny anaran'ny Josoa ankitsy Josoa Oseany tena anaran'ny Josoa marina fa hoe famonjena mitovitovy ihany fa lay
de lay i mosesy ny nanova ny anarany josoa ho josoa oseany anarany fa i mosesy ny antso azy hoe josoa nomeri 7:25 ny dikany teny hoe josoa de zao jehova ny mpamonjy zany hoe ny fanabeazana tena zava-dehibe ny meny mosesy ny josoa de zao manany ianao vinanaka manany ianao vina lay anaranao de vina andriamanitra ny mamonjy tsy hoe vina ihany na vision ihany anaranao fa fomba fiasa koa lay anaranao andriamanitra ny mamonjy rehefa miasa ianao tsy hoe anarana ihany tsy hoe fomba fiasa ihany fa izao koa toetra mihitsy sy finoana rehavako malala rehefa mitaiza taranaka isika de izao rehavako malala ataovy ao an-tsain'ny zanakao ny zavatra miandry azy ampianaro azy ny itodika amin'ny ho avy ampianaro azy ny ananany vina ampianaro azy ny ahafantarany hoe hoaiza isika be dehibe ny olona mitaiza taranaka fa tsy be dehibe ny zanaka tsy taiza itsika ampafantatra ny hoe hoaiza moa isika inona ny dikany fiainana inona ny zavatra miandry efa tsy zany tsony mantsika fa de miaina am'izay iainana kehitriny satria ny mondialisation de mampanadino anao hoe ny tany rehetra de azo nenana ny teny rehetra azo itenenana ny fitafy rehetra azo tafina ny hanina rehetra azo hoanina ny vola rehetra azo ampiasaina izany toetsainy zany de mampanadino ny olona mampanadino ny taranaka le maha izy azy hany ka manjara tsisy faka itsony izy tsisy fototra itsony izy adinony ny lasa de alay sary an-tsaina rehefa olona manadino hoe avy taiza izy ka tsy fantany ara hoe avy taiza izy ko aiza le fantaran'izay ho ale rehefa tsy fantatra hoe avy taiza ianao de sarotra nono mamantatra hoe andeha ho aiza ary fa i mosesy de nampahafantatra ny josoa hoe zao no alehantsika ary tsy tokony adinonao roa ihany sisa josoa sy kaleba ihany no any niainga avy any Egypte ka tonga tany amin'ny tany Kanana roa ihany izy mosesy moa de natazana fotsiny ry le tany hovatanina fa tsy tafiditra fa i josoa sy kaleba ihany josoa zany eto lay mpitarika josoa zany hoe nahafantatra ny lasa mahafantatra ny ankehitriny ary matazana hoe ry le ho ale rehavako malala handao atao zava-dehibe ny fanabeazana taranaka tsy atao ambany zavatra zany satria takiny ny soratra masina takiny ny firenena ivavakisika tompo misoranao zay noho ny amin'ny ampatsaivanao anay mamaky zao soratra masina izao fa zava-dehibe ny taranaka miasa zahay mivelo izahay manompo anao zahay ho an'ny tenanay sy ny fanarahanay anao amin'ny adidy amanandraikitra miandry anay fa ataovy matsiariko zay fa manana adidy an'olokolo taranaka fianakaviana firenena fiangonana mamelany elokera manao zany ambany zavatra izahay fa tao amin'ny tanindrazanay tao amin'ny fianakaviana tao amin'ny isam-piangonana hanao zava-dehibe ny fanolokolona taranaka arabatana aratsaina indrindra ny ara-panahy misaotra tompo fa omenao fiangonana izahay mitaiza ny taranakay misaotra fa omenao firenena hanompono ny taranakay ianao misaotra fa omenao tantara sy fanolorantena ny taranakay olovana de mampaherezana tompo amin'ny fanolokolona ny taranakay aolombanina azy reny matahotra anao Andriamanitra misaotra tompo amen